ravana ho ampitomboana ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tomponsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka hatrany isika ry havana. Ry Tompo Iray eny an-danitra ao, faly izay misaotra anao, tantaninao nandritra n'ity herinandro ity, ka tratra ny faran'ny herinandro tahaka izao. Misaotra Tompo amin'izay nataonao tamin'ny fiainay rehetra, ifonanay izay mety ho tanay fa ho tanay tao anatin'izany. Mamindrafo aminay Tompo, ary apetraka aminao manontolo hatrany ny fiainanay rehetra, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Araka an'izany tonom-bavaka izany ry havako dia misaotra ny Tompo isika. Tratry ny sabotsy tahaka an'izao tofanao dia rehefa sabotsy hatrany no iomanantsika amin'ny fampivavahana rapitso. Tsara ny manao an'izany ry havana satria mety ho lasa ny fahazarana fotsiny isika, fa tena ilaina mba miomanam-po, ampanahy eny hatramin'ny fitaovana rehetra hoentina mandeha miangona mba ahazoantsika hatrany haim-panahy ny fampivavahana. Ho antsika eto amin'ny Fiangonana Kristianina Malagasy eto Bidjan ny FKMA ry havako dia izao. Mbola eny amin'ny Selafy Rivera 3 isika no miara-miangona rapitso. Miditra amin'ny 7 ora sasany ny fotoana fa tsy amin'ny 7 tahaka ny fanaontsika akory, amin'ny 7 ora sy sasany. Faharoa, mbola iainantsika hatrany ny lohahevitra hoe velon'ny finoana ny mpino. Noho izany ny andininy soratra masina androenana ny toriteny dia ny Marka 7:7, andininy fa 420, vakiana amin'ny anaran'i Jesoa hoe mino aho, vonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finoko. Amen. Dia tsara koa ny mba ahafahantsika ry havana mamaky sy mijery an'izany. Fahatelo, misy ny asa sy fahampirirana satria alahady fahatelo rapitso ry havana, koa dia samy miomanam-po sy ampanahy hatrany amin'izany fotoana izany. Fahaefatra, rehefa mirava diso fivorian'ny mpandray fanasan'ny tompo tsy ara-potoana, ataontsika rapitso satria izany dia ahazoantsika manapa-kevitra ny amin'ny toerana sy ny fotoana anatanterahанtsika manomboka izao ny fiaraha-mivavaka, satria ny fiangonan-dehibe na ny eo amin'ny anglophone dia nisy fahasimbanana ao amin'ny tafo, dia mbola maharitraritra ilay fanamboarana, mbola maharitraritra ilay fanamboarana. Noho izany dia tsy maintsy manapaka tsika izany rapitso hoe ahoana ny ataontsika mba ahazoantsika milamina tsara, mivavaka tsara, miangona rehefa alahady ary faly mihaona amin'ny tompo sy isika rehetra samy mihaona ihany koa. Ary araka ny fanambara hatramin'izay koa, ao aorian'ny fivorian'ny mpandray tsy ara-potoana io dia hanomboka ny sekoly alahady, dia manintona hatrany ny ray aman-dreny mba hitondra ny zanany mandeha miangona. Fa tena zava-dehibe izany satria isika izao miaina an'ilay velon'ny finoana ny mpino izany dia entintsika ary porofoy, ka fanekena natao tamin'ny batisy izany, koa dia manintana anareo ray aman-dreny mba ho tonga hitondra ny zanaka rehetra hianatra sekoly alahady. Dia ny tompo anery havana ary hitahiry antsika rehetra amin'ny fahasoavana mba ho samy ho tratran'ny rapitso avokoa. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Vavaka ary isika. Misaotra anao ary izay Tompo fa raha sitraka ao dia araka hivavaka indray rapitso. Noho izany dia toy ny fanaonay, fantatrao ireo manana anjara rehetra amin'ny fampivavahana rapitso, araka ny anarany avy sy araka ny andraikiny avy. Tsaroanay amin'ny bavaka izany, fanahinao masina nomana azy ireny, ary fanahinao masina koa hanampy azy ireny, hanamasina azy Tompo, ahafahany miara-miasa aminao, hampita aina, hampita finoana, hahatanteraka ny fanompoana rapitso. Vavaka ho an'ny kristianina tsirairay avy na kely na lehibe izay tonga hiara-hivavaka ihany koa. Dia ianao koa ry Jesosy Kristy amin'ny lalan'ny fanahy masina no hanomana azy ireny koa mba ho tonga vatana sy saina ary fanahy, dia ilay maha olona iray manontolo miaraka manatanteraka ny fampivavahana rapitso. Dia angatahanay feno ary ny fiarovanao sy ny fivimbinanao anay Tompo. Amin'ny anaranao Jesosy anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.